Ny antsipriam-baovao avy hatrany ary no idiratsika volany tapitrisa euro no miditra eto Madagasikara ho an'ny resaka fanakorontanana fotsiny saingy tsy manana ny fitaovana tsara ampiasaina amin'izy io ny fitondram-panjakana na dia eno aza ny momba an'izany ho ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny kolonel Mikael Randrenirina. Tsy anaiky fotsiny ny fanakorontanana noho izany ny fitondrana misy amin'izao raha nambara ny filohan'ny fanavozana hatrany. Miala nefa ny mpitondra raha ny atao mihitsy no tsy mety ho ihany kolonel Mikael Randrenirina. Tojorabefaritra Andrerabesotra no mitatra an'izay. Basy no niantrana tamin'ny mpitandron'ny filaminana ankoatra ny fatahorana igatra nandritra ny hetsika antanterahana teto amin'ny firenena raha toa kabalaka otrso sy bomba mandatsa ranomaso ny ainan'ireo mpitolona ho ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika raha niverina nampatsiahy ireo niainana nandritra ny tolona teto amin'ny firenena nanomboka ny 5 septambra 2024 lasa teo. Tsy fantatra intsony fa samy milaza miaro ny tolona daholo ireo izay koa miaro ny tolona. Zay dia tiana ambarana reo zay dio zay koa dia miaro ny tolona. Tia ny zavatra teneniny foana amin'izay dia rehefa miaona aminy mba somary tadidionareo nanomboka 25 septambra nareo no midina. Zay 11 octobre vao mivoaka mbola misy fotoana lavalava. Dia nandritra zay 25 septambra zay dia tadidio mba somary avereny misainareo isaky mivoaka ny tranonareo. Dia efa fantatrareo mihinana crimogène zay mbana kaotso sy namany tsy fantatra intsony aratra hoe sahan'inona voaka foana ny fisamaraina maniny tolona noho le tanindrasana. Dia tadidio manahoana ny adrenalina ny anareo mety crimogène fa nenay basy bala mitondra basy mitondra bala andeha ho any amin'ny kaposana andeha hiady tsy fantatra na ho maty na ho very na ho gatso. Miala amin'ny toerany nefa ny kolonel Mikael Randrenirina raha toka ny ataony no tsy mety ho ihany ny fanamarihana nataony. Dia nareo hoe mieritreritra fa hanaiky moramora fotsiny izany raha ho simbaina amin'ny resaka fitiavam-bola sy fanakorontanana ara-politika fotsiny ny atao eto Madagasikara. Fa raha ny ataonay mihitsy ny tena tsy mety izay niala. Nambarany mantsy fa misy ny vola miditra eto Madagasikara anakorontanana fotsiny tsy ekena nefa izany ary arovana ny tolona ho ny filohan'ny fanavozana. Fa raha fanakorontanana ara-politika fotsiny vola miditra avy any ivelany million d'euro miditra eto matetika anakorontanana enina izy io fa tsy manana ny fitaovana tena tsara moa zay dina amin'ilay izy dia miditra foana ny vola zay tsy anaiky miaro ny tolona tsika samy miaro ny tolona io tsika dia mijano. Tao anatin'ny fionana tamin'ireo tanora sy ny firaisamonim-pirenena ary ny mpitarika fikambanana tao Antsirabe ny sabotsy 1 janoary lasa teo moa no nitondran'ny filohan'ny fanavozana ireo fanazavana ireo. Fa efa vonona ny hanoanaran-kasan'ny tanora ny fitondram-panjakana saingy tsy nahaliana ny GNZ izany fa lasa ny politika ihany no tena mahaliana andreo tanora ho ny filohan'ny fanavozana ny sabotsy 1 janoary teo tao Antsirabe. Lasa lalaovan'ny mpanao politika fotsiny koa aza ny GNZ sy ny tanora amin'izao ka tsy liana amin'ny tena fampandrosoana tadiavina eto amin'ny firenena ho ny kolonel Mikael Randrenirina tao amin'ny oniversite ny Vakinakaratra nandritra ny fionana tamin'ny GNZ sy ny firaisamonim-pirenena ary ny mpitarika fikambanana samihafa tao Antsirabe ny sabotsy 1 janoary lasa teo. Mbola Tojorabefaritra sy Andrerabesotra trany no mitatra an'izay. Ny farany taona 2024 no efa nanao antso ho an'ny tanora sy ny GNZ ivondrona ao anatin'ny fikambanana iray ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ananganana tetikasa ho an'ny fampandrosoana ny firenena saingy tsy mbola nisy nanatona ny filohan'ny fanavozana hatreto na nandefa taratasy teo anivon'ny fiadihadiana ny Repoblika ho ny kolonel Mikael Randrenirina tany Antsirabe nandritra ny fionana tamin'ny mpitarika ny fikambanana sy ny mpandraharaha ary ny tanora tao Antsirabe. Za eny amin'ny fiadihadiana ny fanavozana ny Repoblika indray dia efa nanao antso tamin'ny tanora ny mety hoe olona angamba le izy mbola tsy soratinay dia veriny-jareo hoe tsy marina angamba efa nanao antso indray ary efa nataoko zany tamin'ny kabary nataoko tamin'ny 31 décembre teo tamin'ny fiarabanatra azo ny taona efa niresaka mihitsy aho mivondrona nareo anatina fikambanana dia manatona fa ho finansevanay. Tamin'ny fionana tamin'ny vondron'ny tanora nisa 2 arivo teny Avoloa ny fiandohan'ny taona teo aza no efa niresahana azy ireo anio fanampian'io ary efa nandraisana ohatra anatin'ny afaka anampin'ny fiadidiana amin'ny fanavozana ho an'ny famatsim-bola ho an'ny tanora ho ny kolonel Mikael Randrenirina. Ohatra omeko anareo tamin'izay teneniko azy dia hoe raha mahita anareo lala
lalana ratsy mampifandray commune rurale na commune urbaine makany amin'ny commune rurale ka fohifohy ohatra hoe 8 kilomètre 10 kilomètre 15 kilomètre manatona anay fa omenay volanareo au lieu de andeha zay anakarama entreprise dia omenay ny fiadidina ny fanavaozan'ny république zany omenay volanareo les groupes nationaux dia mba manao chantier école zay zavatra nyteneniko tao manao chantier école nareo manao pavé an'ireny lalana reny ho an'ny tao Antsirabe voaresaka ireo tanora tamin'ny filohan'ny fanavozana ny fisian'ny lalana 20 kilometatra ratsy ao an-toerana ka ny antsoin'ny filohan'ny fanavozana andreo tanora andray andraikitra isahana ny fanamboarana dia ho anareo tanora ny resaka teo mivondrona nareo atao ropay be maso zao resaka zao mitadiava ingénieur travaux publics dia mivondrona nareo fa ho financevako ny anaovako an'io lalana io dia samotsaray tantaretosika anantona avy nareo sa tsy anantona satria hatramin'izay zay teneniko tsy any tompoko no intéressena fa aiza le poste politique zany foana ve no atao zany zavatra proposeko any tanora zany le zavatra asa maharitra sady zavatra hipetraka ao anareo ny resaka politika mantsy ny tena lasa mahaliana ny GNZ amin'izao ka mora manana tetikady rehefa molavola grevy ho ihany ny filohan'ny fanavozana ny GNZ ny akamaroany mahazatra azy ny tena mahavantana azy dia resaka politika ndao ndraytsika grevy ndao ndraytsika nao an'izao tsy mety ny atao nitsy raha vao ny institution azy so aiza foana tsy asa ve tadiavitsika tena mahagaga mihitsy eny sanandro isaky ny faritra andehanako dia io foana ny tenena zay nefa fa manao antso avy fa jusque amintsika androany ty mbola tsy nahita fikambanana ny tanora zay nanantona ka hoe ndao fa ataonay le asatsy a finanseo zay anao le asatsy anao anjao tsy ny milahatra sy mitondra pankarte dia taletatsika amin'izao fotoana ihany koa azy tsy fantatra ny tena foto-kevitra ijoroan'ny tanora GNZ ho ny filohan'ny fanavozana ny atao aminareo tsy fantatra fa ny ao Antananarivo efa tellement le GNZ efa nanao vilim-panao politika lasa misy firenité moa izao fitokolo lasa misy GNZ 7 samy hafa ao Antananarivo amintsika miteny zao tena manahirana be fa tsy haintsony hoe aiza no raisina tsy haintsony hoe aiza inona ny idéologie tazominy le atsy inona misy idéologie hoe le tsy joroana sa inona tsy fantatra tsony fijoroana ho an'ny tanora sy ny GNZ nefa ny tena antony ijoroan'ny miaramila tamin'ny 1 oktobra ho ihany colonel Mikael Randrinirina za zany mba tiangataka aminareo GNZ tena mifomba zao tenenazao tenenareo nitsangananay tamin'ny 11 octobre satria fa nanomboka maty nisy film nisy naratra tambrena ary efa niakelikely le nasanidina tambrena fa nanomboka ny amatimaty izy tadio raha tsy nitsangana ary ato amin'iny fotoana iny dia taizitsika ohatr'izao zay zany mbangatahako aminareo Université ny Vakinakaratra nandritra ny fionana tamin'ny GNZ sy ny firaisamonim-pirenena ary ny mpitarika fikambanana samihafa tao Antsirabe ny sabotsy 30 janoary lasa teo moa no niresahany filohan'ny fanavozana. Notokanana ny sabotsy lasa teo tao Antsirabe ihany koa ny ofisy ny baccalauréat. Nisy ihany koa ny fanolorana fanampiana ho an'ny fikambanana izokiona ao an-toerana. Eo amin'ny vaovaony fifandraisana iraisam-pirenena kosa indray mbola tsy afaka miatrika ny fivorian'ny vondrona afrikanina amin'ny 12 ny volana febroary ho avy izao i Madagasikara na dia manome fanantenana azy ny lalana efa andiavan'ny Madagasikara tao anatin'ny fotoana fohy satria no nisazy miatra aminy hoy Mohamed Idriss Farah iraka manoka ny vondrona afrikanina ho Mali efa hita nefa ny fiovana sy ny fivoarana tao anatin'ny 3 volana nitondrany fitantanana ny fanavozana teto Madagasikara ho ireo avy amin'ny vondrona afrikanina ireo hiaraka hiasa amin'ny fiadidinan'ny fanavozana mandritra ny 2 taona tetezamita ny vondrona afrikanina ho ihany ireo iraka manoka ny vondrona afrikanina izay niona tamin'ny filohan'ny fanavozana ho Maly alahady voalohan'ny volana febroary. Valisoandrinirina Andrira Besotra no mitatran'izay.
manome fanantenana ny lalana ifanomidiavin'ny Madagasikara tao anatin'ny fotoana fohy satria 3 volana monja dia efa hita ny siovana sy fivoarana hoy ny iraka manokana ivondrona afrikaine Mohamed Idriss Farah raha niona tamin'ny filohan'ny fanavozana Mikael Randrenirina omaly alahady voalohan'ny volana febroary. Le chemin parcouru en si peu de temps est encourageant pour la nouvelle équipe dirigeante de ce pays. En 3 mois, nous voyons beaucoup de choses évoluer, il y a beaucoup de choses à faire encore et nous allons, en tant qu'Union africaine, moi-même l'envoyé spécial du président de la Commission, mais aussi la représentante spéciale du président de la Commission, travailler sur cette période de transition qui va nous mener à 24 mois jusqu'à la fin de ce processus qui débouchera sur une élection présidentielle. Et donc cette élection présidentielle verra les sanctions à l'encontre de Madagascar. Efa niantso ny fanalefahana ny sazy azon'ny Madagasikara tamin'ny volana novambra lasa teo ny vondrona afrikaine ary niantso ny fanohana ny mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena anohana ny Madagasikara ihany koa ho hiatran'ny Mohamed Idriss Farah taorian'ny fionany tamin'ny filohan'ny fanavozan'io. Les sanctions ont été prises par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui était conforme au texte de l'Union africaine. Nous avons appelé, après notre premier séjour ici au mois de novembre, d'alléger les sanctions et surtout dans le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de rajouter un paragraphe appelant tous les partenaires à soutenir Madagascar dans cette période où Madagascar a besoin de ses partenaires traditionnels. Na dia izany aza nefa mbola tsy afaka miatrika ny fivorian'ny vondrona afrikaine amin'ny 12 volana febroary izao i Madagascar noho ny sazy miatra aminy ho ihany ity iraka manokana ny vondrona afrikaine ity. Pour l'instant, Madagascar est suspendu et j'ai expliqué le mécanisme de la suspension. Nous, en tant que représentants du président de la Commission, nous aurions aimé que le prochain sommet Madagascar participe, mais il faut des élections pour revenir à l'ordre constitutionnel par une élection d'un chef d'État. Et donc, malheureusement, ça ne sera pas le cas, mais nous espérons qu'au-delà de cette transition, automatiquement, après une élection, ça sera levé. C'était le cas du Gabon, de la Guinée. Manohana ny Madagasikara nefa ny vondrona afrikaine na eo aza ny sazy mahazo ho ihany ny mpitarika ireo iraka ny vondrona afrikaine ireo. Omaly alahady voalohan'ny volana febroary no nandray ny iraka ny vondrona afrikaine no tariny Mohamed Idriss Farah ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika. Fa efa miroso tsikelikely manaraka ny lamina araka ny lalam-panorenana i Madagasikara ao anatiny izao fikarakarana ny fikaonan-doham-pirenena izao hoy parena Augusta pahay fifandraisana iraisam-pireneny. Tsisy tokony hampanano izany mikasika ny sazy ary any amin'ny vondrona afrikaine ho hiatrany i parena Augusta. Valsoandrenirina sy Andry Ampesotrano mitatran'izay. Efa miroso kelikely manaraka lamina araka lalam-panorenana na ny ordre constitutionnel amin'ny alalan'ny fikaonan-doham-pirenena sy ny fanomanana fifidianana i Madagasikara hoy ny pahay fifandraisana iraisam-pirenena parena Auguste. Efa misy ny famatsim-bola makany amin'ny tetezamita na ny financement de la transition ka tsy tokony hampanany mikasika ny saziny latsaka avy amin'ny vondrona afrikaine ho ihany nambarany. Transgone de vregnagnanovana élection io le retour à l'ordre constitutionnel de io lombofidy zany no mipetraka eo amizay ka raha tsy miroso asika de tsy azo fa asika nefa miroso ihany zao fa miroso ihany asika zao ary asika zao efa misy financement na transition zay efa éligible mika asika fa tafiditra mika satria zay niao zay koa niao tary tamy rany PNUD tary de fanagnazavan'izay zao tafiditra anatiny io misy niao avao koa tamin'ny Union africaine koa moa le mpanao politika moa miao ihany koa de sady miady ho an'ny firenenany koa hoe levenareo io sanction mandeha mendalagna izy io zany. Na dia izany azy tsy azo tsinotsiniavina ny sazana latsaka ny vondrona afrikaine amin'ny Madagasikara satria noho izy misy lanjany eo amin'ny lafin'ny fifandraisana ara-diplomatique hoy parena Auguste. Eny ile izy ane magnova avao satria raha vao ny etanao suspendu anao de hoe tsy mahazo mivoragna ohatra tsy mahazo mandefa ambassadeur any Union africaine. Ny Union africaine gasy de misy financement be fa zany hoe izy afaka miteny koa izy hoe ampinareo Madagasikara io zay zany le resaka projet teneniko teo ampinareo Madagascar efa milamina izy zao ilay izy kany ihany le izy ilay ihany
et les lever des sanctions misy mako miteny sasany hoe inona koa tadavon'izany union africaine zany fa voalohany zany misy influence niany reo misy impact niany izy ka mahafaka miresaka anagny amle any any izy ambadikibadika agny fa zany hoe na zany zay de misy any moa ohatrany misy 2 poids 2 mesures ihany koa teo fa ohatrany dans la bonne voie sika zany zao tsy tokony atao ambanin-javatra ihany koa nefa ankilan'izay ny fifandraisan-dahatra miaraka amin'ny filan-kevitry ny filaminana sy ny afandriam-pahalemana na dia eo aza ny sazy avy amin'ny vondrana afrikanina ho ihany ity pahy fifandraisana iraisam-pirenena ity fa ny conseil de paix de sécurité misy 10 izao agnatin'io fa misy pays eo ame 10 eo tena zasika hoe manana influence be de Algérie, Angola, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo de misy anankiray koa sy stadidiko ireny zany sara koa iresagny manokagny ihany zay bôka e diplomatie ane izay eo afa le vorero de mitabataba officiellement fa misy any koa ny couloir resaka couloir koa Jaivina fa ny 20 oktobra 2024 no nilatsaka ny sazy ny vondrana afrikanina ho an'ny Madagasikara no ny fandraisany kapisatany fitondrana firenena voalaza tao anatin'izany fa tsy manaraka lalam-panorenana ny toejava misy teto Madagasikara